Taranja ayat kosa indray no resahantsika manomboka eto eo ny taranja aikido izay manambahiny amin'ny alalan'ny ilay expert frantsay Bernard Labouesse izay mizara ny traikefany eo any mpiatroka aikido eto Madagasikara izay miara-miasa amin'ny SFAM monina ny sampana fitazana aikido etsy Miandrarivo ka nandritra ity herinandro ity no nitanterahana teo amin'ny dojoan'ny SFAM izany fifanana izany izay nifarana omaly. Toy ny fanao ny isa-taona dia mandalo eto Madagasikara indray Sensei Bernard Labouesse te-panamainty 5e dan Aikikai de Tokyo. Fiara-miasany amin'ny kluban'ny SFAM manany sampana fitasana aikido Miandrarivo etsy Ambanidia no natongavany eto Madagasikara. Nizara ny traikefany tamin'ireo mpiatroka malagasy nandritra ny herinandro. Déjà c'est une grande reprise, hein. On a fait un petit stage au mois de janvier, mais je me suis cassé la cheville ici à Madagascar au mois de juillet, ce qui avait donc dû annuler un stage d'une semaine. Et là je me remets un peu là, c'est pas encore définitif en fait. Là nous avons travaillé essentiellement, et même principalement sur la prise de centre, le contrôle du partenaire, pour pouvoir le guider, mais surtout avant tout ça, c'est un travail sur la sensation des hanches, celle qui nous permet bien sûr d'avancer, de frapper aussi, mais bien sûr d'accompagner son partenaire. Et là c'était important, c'était vraiment le travail principal cette année. Avec Sensei Lalao, ici au SFAM, on a vraiment remarqué cette année une vraie progression. Les élèves, même si bien sûr il y en a qui partent, d'autres qui arrivent, ils ont vraiment intégré des choses qu'on travaille beaucoup plus facilement avec ce qu'on a comme possibilité en France ou au Japon. C'est un travail vraiment de contact essentiel, tout pratique d'arts martiaux, que ce soit le karaté ou le judo ou l'aïkido bien entendu. Il y a une vraie progression. Et en plus, on constate un véritable engouement, un véritable enthousiasme des pratiquants qui n'hésitent pas à se lever le matin à 4h30, 5h pour venir au stage qui commence à 6h. Et je tiens à dire que les élèves pratiquants sont ici à 6h le matin, pas à 6h10 ni 6h15. Ils aiment ça, ils sont présents. Araka ny fanazavana no meny Sensei Lalao izay tompona andraikitra voalohany amin'ny kluban'ny SFAM dia mila maharaka hatrany ny fivoaran'ny teknika maneran-tany isika koa izay no anton'izao fiofanana matetika izao. Mempitombo aloha le traikefa satria tamin'ny voalohany ohatrany mampiasa hery, mais finalement zany arahana les prises de centre de finalement igny ihany les pointegna ihany no miasa, les jeux de hanche ihany no miasa fa tsy de tena centre loatra ny tena marina. Misy teknika vaovao ve zany mbola tsy hitanao mihitsy azonao tamin'ity manam-pahaizana frantsay? Le technique aloha efa hita ihany fa perfectionner kokoa zany le technique ny tena marina. Zany hoe plus finesse kokoa zany le technique, tsy mila force mihitsy zany izy fa juste zany le point de déséquilibre no tena niranana tamin'ity zany. Inona ny tena hoe ilaina manokana amin'ny fanaovana aikido zany fiainana andavanandro? Fitiavana. Mila tiavana zany le aikido satria raha tsisy le fitiavana ny aikido araka ny fantatra dia tsy dia fanaovana fifaninanana loatra fa fiarovan-tena. Inona ny antony safidinao manokana an'izay hoe ianao hoe miombon-kevitra amin'izay hoe tsy manao fifaninanana fa misafidy hoe atao fiarovan-tena fotsiny ilay aikido? Satria manapaka mantsy izy raha vao asiana hery dia nisafidianako manokana ilay aikido mantsy za miakatra koa ny taona dia le force zany miakatra le taona, force koa miena. Nefa zany le aikido zany tsy mila force le izy nefa efficace be le izy. Afa-po ny mpandray anjara raha nambaran'izy ireo nandritra ity fifanana ity. Nanome toky moa i Bernard Labouesse fa mbola iverina eto Madagasikara izara ny traikefany amin'ny mpiatroka malagasy.